Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Ntotosonerano vongony dia ny foloandro rajoelona androany ka natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanamboarana lalam-pirenena fadimy lalana izay mirefy 570 kilometatra no amboarina ka vola mitetina 420 tapitrisa dolara no natokana anatontosana ny asa. Nisy ihany ireo olona tonga teny Analakely namaly ny andro izay nataon'ireo mpiaron'ny zon'ny mpanjifa androany na tsy nahazo alalana avy amin'ny prefektura n'Antananarivo aza. Mpitandro ny filaminana maro ihany koa nefa miatrana teny an-toerana. Mponina miisa 700 amin'ny distrika Mandoto faritra Vakinakaratra androany no nahazo titra faobe izay nitanterahany ministera ny fanajariana an-tany tamin'ny alalan'ny opération ODOC. Iroso amin'ny famokarana vaksiny hoentina miady amin'ny typhoïde sy bilharzose ny fikambanana ireo mpikaroka mpampianatra eny anivon'ny Université Antananarivo ary eo ampikarohana momba ny Covid-19 ihany koa. Izay no nivoatra nandritry ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy Madagascar Institute for Vaccine Research teny Ankatso androany. Maresaka iraisam-pirenena any Meksika mifindra monina 10 no namony eny no ny loza-pifamoivozana ny tranga tany an-toerana nitsoka avy hatrany ny mpamily taoriana ny tranga. Nadinindreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia nitohitosaina ranovongony dia ny filoham-pirenena androany ka natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fadimy lalana mirefy 570 kilometatra no amboarina ka vola mitetina 420 tapitrisa dolara no natokana anatotosana ny asa. Ka eto Andriatsilavo. Miainga ao sotany vongo mpaka atrany Mananaravatra amin'ny commune Vaibe, mirefy 570 kilometatra ny lalam-pirenena fahadimy izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanamboarana azy. Vola mitetina 420 tapitrisa dolara no natokana anatotosana ny asa. Tetezana folo no atao ao anatin'ity fotodrafitrasa ity ka ny ao sonerany vongo izay mirefy 27 metatra ny goavana indrindra amin'izany. Natao anoloana ireo baka misa 4 amin'ny 9 izay nampiasana teo aloha ireo tetezana ireo amin'ny ampahany voalohany. Tanjona amin'ny fanamboarana ity lalana ity, ny anana ny velarana hatrany amin'ny 7 metatra. Tsy fotoany ny fampanantenana intsony zao hoy ny filoha, fa fotoany ny asa. Araka izany, raha toa ka 420 volana ny voafaritra hanaovana ny lalana, tsy maintsy hovitaina ao anatin'ny 12 volana izany. Izany hoe vita tanteraka mialohan'ny 20 jona 2024. Betsaka ny nampananteny anamboarana ny RN5. Dia tonga etsika androany anatanteraka an'izany satria dia ny lalana zay mampitohy any sonerany vongo mandra-pahatonga ny Mananara zay tena mampiteny mono, zay tena mampikaikaiky atsika satria dia ratsy ny lalana. Dia tonga tsika androany anamboatra an'izany sy anomboka an'izany tsy hoe amboarina amin'ny apahany na hoe zay misy lavaka na ny point noir ihany no amboarina fa amboarina route goudronné ho amboarina mitara avokoa manomboka eto sonerany vongo mandra-pahatonga ny Mananara. Taorian'ny fametrahana ny vato fototra sy ny fanokafana ny takela-bato mirakitra ny fanombohan'ny asa, nitokana ny lalana rary vato mirefy 700 metatra ho an'ny sonerany vongo ihany koa ny filoha sy ireo delegasiona niaraka taminy. Nandritra ny fionany tamin'ny vahoaka ny sonerany vongo no nanambaran'ny filoha fa vonina hanampy ireo vahoaka ao an-toerana ao amin'ny asa fampandrosoana ny tenany. Namaly ny fangatana nataon'ny ben'ny tanàna sy ny solombavambahoaka ihany koa ny filoha. Isan'izany ny fanamboarana ny kianja manara-penitra ao an-toerana. Rehako ny fangatanao teo monsieur le député. Ahoana le kianjantsika eto a sonerany vongo tiatsika ho tanterahana ve io sa ahoana ho an'ny tanora?
Atsagnano ny tanàn'izay miteny hoe mila ho atao le kianja manara-penitra hoe sika rehetrarehetra normal be zany satria Thomas nefa manana ny kianja manara-penitra feny rivesta efa vita koa ny azy io dia ahoantsika eto Soanieranivongo miteny aminareo aho zany fa tsy maintsy atombotsika tsy ho ela ny fanamboarana an'izany kianja manara-penitra zany ary amin'ny herintaona ihany dia vita tonga eto anotokana an'izany miaraka aminareo tompolasy tovovavy. Ho fanadiovana ny tanàna nanolotra Kamiaobenna misy dabapako misa 5 avy ho an'ny komina Soanieranivongo mananara-varatra ary marontsetra ny filoha Andy Rajoelina. Isy ny kavinomby vaovao aparitaka manerana nosy adina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ho avy amin'ny volana febroary 2024 ny andiany manaraka amin'ny omby sy ondry amanosy la faran'ny fanjakana ireo nanovoatra nandritra ny fitsidian'ny filohan'ny pirenena ny fikaonandoam-pirenena momba ny fiompiana ateny Evato Ionasena. Miditra amin'ny andro faharoa ny fikaonandoam-pirenena hampiroboroboana ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara. Nanatrika izany tamin'ity androany ity ny filohan'ny Repoblika Andy Rajoelina rehefa avy tany amin'ny faritra Atsinanana. Nambariny tamin'izany fa amingorana ny alatromby isy ny kavinomby vaovao ampiasaina ary anomboana izany ny any amin'ny faritra Atsimonosy. Dia nametrakitsika ny kavinomby izay apetraka any Yorombe, any Anosy, any Androy, any Atsimo andrefana Ray Manontolo. Dia tokony mametraka zany tsika kavinomby eo amin'ny 50,000 eo. Inona zavatra mahatsara ny kavinomby elektronika io dia io tsy azo mihitsy anaovana osoka. Zay aloha zany ny voalohany. Ary ny ato tanisa sy ny ato tabaovao rehetra mahakasika an'ilay omby dia hita ao anatin'io hatramin'ny endrik'ilay omby ary satria alaina sary eo ilay omby zany dia hita hoe ity ilay omby. Ary ahafahana manamarina ny tompon'ilay omby sy manamarina ihany koa sy fampivarotana rehetrarehetra natao tao amin'iny omby anankiray iny. Eto zany dia manao antsy zao nareo gouvernoura fa tsy tokony hisy mihitsy zany hoe toromarika mifanipaka amin'izany ezaka tiana atao sy apetraka eto amin'ny firenena izany satria matetika misy tompona andraikitra ambony izay miray tsokombakomba ihany amin'ny mpangalatr'omby. Fa amin'ny volana febroary dia sambo anankiroa anisan'ilay sambo 20 nampanantenako sambo anankiroa zany ho avy anafarana omby vavim-bernona sy ireo petit ruminant kely ihany koa ho zaraina hatrany atsimo ka hatrany avaratra hatrany amin'izao tany ho zaraina amin'ny tompon-rehetrarehetra. Andraisana fepetra ary hosaziana araky ny lalàna ireo olom-boafidy sy olom-boatendry miray tsokombakomba amin'ny asandalo sy ny famotsinomby raha ny fanazavana. Ankoatra izay ho avy amin'ny taona ho avy ihany koa ny ondry amanosy nafarany fitondram-panjakana. Maromaro ireo distrikta izay tena fantatra zany fa anisany tena hoe miompiomby betsaka. Dia nanana sositevitra izahay hoe maninona moa any Yorombe misy tany malalaka be dia be any satria laza tany ianareo hoe lalana olana eo amin'ny resaka tany io ianareo teo Yorombe, any Anosy, any Androy, any Sofia. Dia afaka mametraka tsika hoe andao ary tsika ametraka valo iraisana dia omeny fitondram-panjakana ny tany, omena ny rano. Ka ireo anaovana ny rovanireo dia sécurisena tanteraka ny toerana mba tsy hisy ny dahalo afaka manafika ao anatin'izay. Satria betsaka nareo mitaitaina miompy, mitaitaina hoe betsaka ny kibo izay tsy iompy tsony satria miompy zay dia misy mangalatra. Avy eo zay zay tomponompo indray lasa migadra. Zany ny zavatra misy any amin'ny manerana ny Madagasikara dia eto tsy komenanareo ihany aloha niezaka nataon'ny fitondram-panjakana na dia mbola tsy ampy. Isan'ny tokony ampiroboroboana aingana ihany koa eto Madagasikara ny sehatry ny fiompiana koa no ny malagasy ambany ny ta amin'ny fihinanana izany satria ray faingo 5 kilao isan'ny taona isan'olona eo amin'ny ankapobeny raha ny fanadihadiana natao raha 30 hatramin'ny 40 kilao ny any ireo nosy manodidina. Manoloana izany amoraina ny fanafarana ireo akora sy fitaovana ilaina ampandrosoana ity sehatra ity mba hizorana mankany amin'ny fiompiana moderna semi-industriel. Isy ny fikaonandoam-pirenena andiany faharoa amin'ny volana May 2024 amaritana izay vita sy ny tokony atevenina tamin'ity fikaonandoha ity ary isy ny foaran'ny fiompiana ho tanterahana amin'izany fotoana izany. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia nisy ihany ireo olona tonga teny Analakely namaly ny antso sy nataon'ireo mpiaron'ny zom-mpanjifa androany na tsy nahazo alalana avy amin'ny prefektura Antananarivo ary mpitandron'ny filaminana maro ihany koa nefa niatrana teny toerana Henri Florian. Nanomboka ny maraina teo
Efa rakotra mpitandro filaminana avy amin'ny polisy pirenena, ny zandarmeria ary ny tafika malagasy, ny tena amin'ny kianjany telo ambin'ny folome Analakely sy teny Ambohijatovo. Toerana izay voalaza fa isian'ny hetsika ho nokarakarain'ireo mpiarina zony mpanjifa, izay nikasa hidina an-dalambe noho ny fisontro ny vidim-piainana. Raha voatondro tamin'ny 9 maraina no hanomboan'ny hetsika, tsy tazana teny an-toerana ireo mpitarika izany. Vahoaka maromaro hanatevin-darina ny hetsika no tazana teny amin'ny manodidina. Misy ihany koa ireo izay tsy resy lahatra amin'ny fidinana an-dalambe tahaka izao, izay mahatapaka ny fiveloman'ireo mpivarotra eny Analakely. Manokana aloha sady ny anay zao fitadiavanay vola amin'izao andro ohatr'izao. Tena vao misy an'izany dia tena misy korotam-botana tonga dia perte be zay. Eny e, tokony hoe mba zareo zany samy mba manao latabatrany dia mba hita hoe tokony misy vahaolana fa tsy vahaolana ilay midina an-dalambe. Tokony hoe mba samy manana ny heviny ihany dia fanantona angamba ny zavatra tsara indrindra. Taorian'izay, nidina teny an-toerana ny ministry ny filaminam-bahoaka nanambara fa tsy nahazo alalana ity hetsika ity, ka izay no antony nametrahana ireo mpitandro filaminana maro iarovany ny vahoaka sy ny fananany. Anio tokotra no nisy ireo fikasan'ny olona hidina eto amin'ny kianjan'ny 13 mena eny Ambohijatovo. Efa fantatritsika mpanaraka ny vaovao rehetra fa tsy nahazoana lalana teo anivon'ny prefekturan'ny polisy zany hetsika zany. Nefa mba ahafahantsika miaro ny vahoaka sy ahafahana mampandrofalemana ny tany dia tsy maintsy mametaka dispositif ny mpitandro filaminana mba iarovana an'izany. Tsotra ny anay ny toromarika rehefa tsy nahazoana lalana dia tsy azo atao ary mandray fepetra avy hatrany zahay raha ohatra ka mizotra any amin'izay fanangonan'olona izay olona mikasa hidina eto amin'ny 13 mai. Zay ny baiko mamena mpitandro filaminana misehatra ety mifaritra Analakely amin'izao fotoana izao. Ny fisondrotry ny vidim-piainana izay tsy zaka intsony no antony namalen'ireo vahoaka sasany ny antso izay nataon'ny mpiaro ny zony mpanjifa raha ny fanazavan'izy ireo. Raha ianona zao ny litra menaka dia tsy tsara fa mitombo riky kely ny olona 10,000 no asa dia hividy menaka izy hividy vary izy dia tsisy. Zay ndray zao tonga dia aminareo tsy hoe hitondra basy zay na hitondra vato na hitondra aniny. Fa mivavanay zany mba menay anareo hoe tena tsy zaka amin'ny fininay intsony le vidim-piainana. Satria mahatonga antsika mampalahelo zany tena miainao anaty fahantrana zany tsika. Dia nefa le olona tsy afaka aneo ny hevitra raha tsy akalamanjana ohatra zao. Ahoana moa ny ahafahan'ny olona maneo hevitra raha tsy akalamanjana ohatra zao le izy. Nefa moa eto zao dia efa misy fefifefy sy misy fandrarana indray le izy fa mba mangataka amin'ny fanjakana zay aza atao ambany zavatra le sosialim-bahoaka. Tokony tamin'ny 12 mahery tazana teny an-toerana amin'izay ireo mpitarika ny hetsika. Nanatona ny lehiben'ny mpitandro filaminana teo amin'ny parvis izy ireo hitady fifampiresahana saingy tsy nahazo alalana hatramin'ny farany hiditra eo amin'ny kianjany telo ambin'ny folome izay toerana no tadiavin'ny vahoaka hanatanterahana ny hetsika ampilaminana. Amin'ny mampiaro ny zony mpanjifanay moa zany nangataka lalana teo anaty amin'ny prefet zahay. Tsy nameno zareo lalana zahay. Nefa ano hevitra amin'ny mampanjifanay. Ka io zany tsisy hetsika hoe fanongana mpanjakana na inona fa hetsika milamina ary pasifika. Dia niezaka mihitsy mba hanantona anareo hitanareo teto azao ifampiresaka tsika ifampidinika. Ny any amin'ny kianjan'ny demokrasia raha malala fefa zaridaina ny ao. Eto zany nangatanay hoe mba hanaovanay ny hetsika eto amin'ny 13 mai ampilaminana amoanay ny etaetanay fotsiny dia mody zay avy eo any dia mirava. Taorian'ny tsy fahazahoana hiditra teo amin'ny kianjany telo ambin'ny folome nanapa-kevitra ny handravany hetsika ireo mpitarika. Tsy nanaiky hatramin'ny farany kosa ireo vahoaka fa nitadirika hanehoana ny tsy fahafampony amin'ny fisontro ny vidim-piainana izay. Tapaka fa hanao diabe ampilaminana hirovitra eny Ambohijatovo ireo mpitarika sy ny vahoaka, haneho ampilaminana niaraka tamin'ny fitsofana kirorioka sy ny tabataba, nitaky ny hampidinana ny vidin'ny BPN sy ny maro samihafa. Rehefa tonga teny Ambohijatovo, nanaparitaka ny vahoaka ireo mpitarika avy amin'ny mpiaro ny zony mpanjifa. Marina fa tsy nahazo alalantsika raha niditra teo amin'ny 13 mai. Kanefa antsika no mifangatanareo ndao eo amin'ny 13 mai ihany fa tsy mila toeran-kafa. Rehefa tonga teny tsika kosa iarana lala hoe ny fanaja tamin'ny mpitandro filaminana sika teny nanaja ny zareo tsika. Marina moa fa anareo menimene nisy seka samborona teo reny angamba matoera teny isambotra izy tafiditra tany ano entiny. Fa votsitra moa za teo no anareo namana. Ka noho zany dia teneniko hoe aleo tsika ifampiera tsara
fa rehefa rava ty hetsika ty tsy tomponantoka zay za olona manao bavirany ambadimbadika any rehefa aveo raha voasambotra ampitandro filaminana any ka aza miantso izy président zay ampiofana nampihetsika anareo fa manomboka zao tsika aloha dia mirava mody mba ialana amin'ilay zavatra mety iseho ataon'olona any. Ny tohana tanteraka ny fifamoivoizana teny Ambohijatovo sy ny manodidina nandritra ity hetsika ity. Nilaza ihany koa ireo farany fa fanombohana ihany ity hetsika ho an'ny androany ity fa isy ny hetsika manaraka raha toa ka tsy misy fidinana ny vidim-piainana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ponina miisa 300 ao amin'ny distrika Mandoto faritra vakana karatra androany no nahazo titre faobe izay notanterahan'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany tamin'ny alalan'ny opération Odoc Abraham Randriamanana. Sofototra anatin'ny fanambarana iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona ny zoan'ny fananantany. Araka izany, paikady napetraky ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ho fanampiana ny mponina amin'ny fisitrana ny zo amin'ny fananantany ny fametrahana ny hetsika fizarana titra vaobe. Isan'ny ahafana manatanteraka izany ny opération Odoc na ny opération domaniale concertée izay totosaina amin'ny alalan'ny fifanarahan'ny fanjakana sy ny mpanjifa ny tany. Ny tao amin'ny distrika ny Mandoto faritra vakana karatra androany no nanatanterahany ministera ny hetsika titra vaobe. Boky tany miisa 300 tamin'ireo fangatana 900 no nozaraina nandritra izany. Ary tsy afenina fa raha olona tsirairay no mangataka tany dia hitantsika fa misy ny fahelan'ny paikady na procédure azahoana titre ary eo ihany koa ny sariny izay mety ho mavesabesatra ihany ka ny fanaovana azy miaraka toy izao no ampahomby ary hanamora ny fahazahoany tsirairay ny titre. Ireo titre ireo dia miaraka amin'ny saritany na plan izay tsy azo anaovana osoko satria efa manara-penitra ny plan izay napetraka ao anatin'ireo titre ireo mba hitan'ny tsirairay avy ny faritra ny tany mba tsy simiady iny toerana. Misy ny fepetra ahafana misitraka ny titra faobera ny fanazavana, manintana ny mponina nantina ny birao ny fananantany ny tompona andraikitra ho fahazon'izany. Maro ireo tombony azo amin'ny fisitrana ny titra raha nambaran'ireo mpisitraka. Isan'izany ny fahazonantoka amin'ny fananantany, eo koa ny fanarahan-dalàna. Misy ohatran'ny manasisisy ny tany tena foana zany amin'izao fotoana izao ary lasa ady marina fa na dia hoe ady madio aza ny tany dia rehefa ela ny ela dia lasa mifamono dia lasa criminel dia lasa simba ny fiarahamonina ka amin'izao anazaona ny titre zao dia fifaliana ho anay zany ary akasitrahanay azaonay zoa mitazona tsara mahafanananay azy. Manana zo eo amin'ny ankohonana tokoa eo amin'ny fianakaviana ny vehivavy ary araka ny irairana amin'ny firenetsika moa dia hoe miralenta dia mahatsapa tokoa hoe miralenta dia fananana zany mila misitraka izany fananana izany koa ny vehivavy. Voalohany aloha zany dia lana amin'ilay ohatrany hoe ady tany sy ny karazany satria fanaon'ny olona zany rehefa misy tany akaikinao ilay izy ka tsisy titre ohatran'izao zao dia mpitombony aza dia zavatra tombony koa zany dia hitanao ilay ohatrany hoe azo akana vola amin'ny banky, azo anaovana fanakalozana rehetrarehetra zany azo atao antoka amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Nanamafy ny tompona andraikitra ny amin'ny tohizan'ny fanatanterahana ny fizarana ny titra faobe amin'ireo faritra samihafa manerina ny nosy. Tsy aivina, tanjon'ny ministera ny amoahana boky tany miisa 4 hatramin'ny faran'ny taona. Totosa androany kosa ny tatitra ampahibama izay nataon'ny Cour des comptes mahakasika ny fitantanam-bola mpanjakana. Fantatra nandritra izany fa vola manodidina ny 910 lafitrisa ariary novely very nandritra ny fampiasana ny logiciel Augure. Henri Florio. Ny fitsarana momba ny compte na ny Cour des comptes no fitsarana mijoro eto anivon'ny firenena manara-maso tsy mitsara ny compte eo anivon'ny kitavim-bola mpanjakana. Manara-maso ny lalàna mifeny fitantanam-bola mpanjakana ihany koa izy ireo ary mijery akaiky ny compte sy ny orinasa mpanjakana ary mitsara ny fampiakarana ambony natao tamin'ireo didim-pitsarana navoaka ny fitsarana ara-bola. Nanao ny taritra ny fampiasam-bola ho an'ny taona 2024 izy ireo androany tetsy amin'ny fitsarana tampony anosy. Fantatra nandritra izany fa vola manodidina ny 910 lafitrisa ariary no very tsy karitra nandritra ny fampiasana ny Augure. Raha toa ka vola manodidina ny 520 lafitrisa ariary kosa no tsy voango ny arteka raha ny fanazavana. Na eo zany fahitan'ireo gaboraraka ireo miaina ny tsy fahalalana ihany koa ireo mpitsara eo anivon'ny Cour des comptes raha ny fanazavana. Mangataka ihany koa zay zany
satria fotoana tahaka izao zany ny tenenana ny mety tsy fetezana misy eo amin'ny fanatanterana ny asany dia voalohany amin'izany tsy fahazahoana ny fahalalana mitsofoka anatin'ny hoe système d'information indrindrindra fa CGFP zay tokony mba azahoana zany mijery ara-potoana sy araka ny tokony izy ny zay rehetra voasoratra ao anatin'izany CGFP zany. Ny faharoa dia ny fanatsarana ihany koa zany ny etomanana atao amin'ny fisarana ambany compte satria hatramin'izao zany dia mbola marisarisa izay mikasika an'izay vola zay. Raha tenintsika ny hoe inona ny zava-misy any ivelany akatsika mba atao antsoina hoe bonne pratique na dia ny jour J firenena zay verina fa kely aza dia manana izany antsoina hoe fahaleovantena ara-bola izany ka izy dia afaka tonga dia mitaky an'izany mangataka an'izany any amin'ny mpanapaka zany hoe any amin'ny parlemanta zany amin'ny fangatana vola afany manodina ny asa. Maro ny zavatra miroso amin'ny fanasaziana sy ny fanenjehana avy hatrany izy ireo malona ny fahitana ny tsy fanaran-dalàna sy ny fitantanana. Tokony hojerena manokana ihany koa ny vola azo avy amin'ny sehatra ny fitrandrahana renan-kibony-tany ho any amin'ny vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana raha ny fanazavana trany. Misy vola zay tokony ho any amin'ny vondrom-bahoaka avy amin'ny alalan'ny io revenu avy amin'ny secteur minier io zany dia hoe mety misy aza samihafa, misy compte samihafa hitazomana azy, misy tena tsy tafiditra tany anatin'ny budget ny collectivité mihitsy izy. Zavatra misy zany amin'izao fotoana izao dia misy olana be ho anivon'ny collectivité indrindra ny commune ary izay moa ny saorana ny Sénat izay miandraikitra ny vondrom-bahoaka paritra tsinjara-pahefana amin'ilay fanamafisana indrindra ny fahaiza-manao an'ireny tompon'andraikitra an'ireny na be ny tanàna na ny secrétaire trésorier comptable zany amin'ny fanatanterahana an'ilay izy. Zon'ny olom-pirenena tsirairay avy ny mahafantatra ny nampiasana ny volam-panjakana. Totosa tamin'ny ety androany ity ny taritra mahakasika ny fitantanan-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Razoina miteraka fahatsiantoka ho an'ny fanjakana malagasy ny fahitana ny fitantanam-bola gaboraraka. Ilaina araka izany ny fifehezana ny fitantanam-bolam-panjakana manoloana ny fisian'ny gaboraraka sy ny kolikoly maro samihafa. Nandolotra fitaovana ho an'ny Cour des comptes ihany koa ny avy eo anivon'ny PNUD entina hanatsarana ny fomba fiasa. Tontolon'ny jony kosa indray dia mitaraina amin'ny fiainan'ny vokatra an-dranomasina azona ireo mpanjony madinika. Lasan'ireo mpanjony vaventy avokoa izy ireo ny arenan-dranomasina. Entina misoroka izany apetraka tsikelikely ny famaritana ny zone de pêche. Michel Aranarzo. Mianatra amin'ny 100 ny arenan-dranomasina azony ireo mpanjony madinika raha ampitaina tamin'ireo taondasa. Isan'ireo ahitana an'izay fiainana izay ny jony makamba. Ireo mpanjony madinika izay efa mandeha hatrany amin'ny 80 kilometatra au large. Aloha zany teo amin'ny infraction tao amin'ireo mpanjony maventy. Maro dia maro ny fitaovana anay zany voaraokany taloha. Misy lakana potika, misy ain'olona fohy mihitsy aza. Satria voadonany amin'ny alina sy le fifanajana amin'ity hoe fiavahan'ny toeram-panjonoana ity zany hoe miavaka tsara mba tsy hisin'izay zavatra izay. Sady mba hahafahan'ny mpanjony madinika ihany koa zany mitahiry le resource. Zay nefa mihena dia mihena zany resource io amin'izao fotoana izao raha comparena amin'anjonoana taloha dia efa azo lazaina fa afa mihena 10% any resource amin'izao fotoana izao. Efa manaitaina mihitsy zany surtout ny resaka pêche resaka crevette zany. Mitaraina ihany koa ireo mpanjony madinika amin'ny ataon'ireo mpanjony vaventy tsy misy ho izy ireo ny fifanajana amin'ny toerana tokony anjonoana. Ny mpanjony madinika tompoko amin'izao dia eo amin'ny premier mois de mars ouverture ihany mba miaina mahita an'izany fa na amin'izany ara tena fa ambany dia ambany ny capture zara mahita 20-30 kilo zany atao hoe anatin'ny semaine fa raha vao lasa zany ny mois de mars manomboka an'iny dia efa tsy mahita amin'izao moa zany mpanjony madinika tsy mahita zany sorana crevette zany tsony mihitsy. Zany zay raha mahazo 400 kilo zany une journée tamin'izany. Ary crevette maventy tena hanina mihitsy. Fa amin'izao zara raha mahazo efa kilao angamba, sasa kilao, 2 kilao. Raha nahazo 4 kilao zany amin'izao iandro tatao tena mahazo. Ho apetraka tsikelikely raha ny fanazavana ny zone de pêche isaky ny jono. Ny zone de pêche io zany zay no mbola ady hevitra be zay. Fa ho an'ny jono makamba manokana zao nanomboka tamin'ity taona ity dia efa napetraka fa eo amin'ny 2 miles mille nautique zany hoe zany eo amin'ny 3 kilometatra mahery miala ny sisin-dranomasina no napetraka ho an'ny mpanjony madinika raha jony makamba no resahana
fa ivelan'izay no jono mpanjono vaventy no miasa dikan'izay zany tamin'ity taona ty ngamba ny ratsikatra dia fa tsy tokony misy sambo vaventy tsony tsy nitana sambo vaventy tsony miditra aty anatin'ny mangrove aty amin'ny sisindranmasina ty manjono efa adingana sahady zay ho an'ny jono makamba zay fa ho an'ny jono amin'ny ankapobeny mihitsy zany no jerena ahoana ny afana mametraka an'izay satria sarotra io tsy moramora ny ametrahana an'izany ny délimitation zany zavatra sarotra miankina amin'ny zavatra maro fa tsy maintsy jerena amin'ny antsipriany daholo ny pitsopitso rehetrarehetra mba ahafahana mametraka an'izay isan'ny vahaolana foezaka ho apetraka ihany koa raha ny fanazavana azo ny fanomezana karatra mahamatsianina n'ireo mpanjono madinika rehetra hatramin'ny androany miisa ray hetsy ireo mpanjono madinika efa manana karatra notontosaina androany teo amin'ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga ny atrikasa nasionaly mikasika ny fakakevitra handaminana ny jony madinika eto Madagasikara. Ho fanampiana vonjitaitra sy analefana ny fahasahiranana any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara misy ny famatsim-bola izay mitentina 520 tapitrisa dolara avy amin'ny fanjakana Amerikana tafiditra ao anatin'ny tetika satoanana ny foibe iraisam-pirenena ho an'ny vomanga izay sady be otrikaina no mahatanty aitany ary azo tehirizina mandritra ny 9 bolana eto Andriatsylava. Tetika asa efatra no toanana amin'ny fanarenana ny fambolena sy ny fanomezana sakafo ny vahoaka ny Atsimoan'ny Nosy amin'ny alalan'io famatsim-bola fanampy ny 520 tapitrisa dolara avy amin'ny sampandrara Amerikanina misahana ny fampandrosoana maneran-tany na ny USAID amin'ny anaran'ny vahoaka Amerikanina io. Ny 20.5 tapitrisa dolara atolotra ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM ahafahany manohy ny fizarana sakafo mamonjy aina sy fanomezana fanampiana ara-bola ho an'ny olona 3,7 etsy mahery. Ankoatr'izay, ny Catholic Relief Service sy ny Action contre la faim izay hanome masom-boly mahatanty aitany sy hanolotra fitaovana ho an'ny tantsaha ary antoka ny famatsin-drano ho an'ny fambolena. Olona manodidina ny 703 etsy no isitraka fanampiana amin'ireo tetikasa ireo. Misy ihany koa ny fiaramiasa amin'ny foibe iraisam-pirenena ho an'ny vomanga. Ity farany no anentana sy amporisika ny fambolena sy ny finanana vomanga miaty volomboasary izay sady be otrikaina no mahatanty aitany ary azo tehirizina mandritry ny 9 bolana. Ny tena tombony aloha zany dia le izy le misy vitamine A dia fantatsika fa vitamine A zany dia mitondra hery fiarovana. Dikan'izany zany mihatsara le fiarovany vatana amin'ny aretana. Izay aloha zany zavatra anankiray voalohany. Ny faharoa izy zany dia efa niara niasa zay tena efa niara niasa tamin'ny fifamanoro efa ela be dia le karazany zany efa misy. Izay le faharoa. Dia ny fahatelo izy zany dia amin'le hoe ny vomanga zany ny olona rehetra dia mamboly azy daholo ary raha fa ohatra natao fanadihadiana dia le olona tena sahirana azy ny tena hoe mamboly vomanga azy 100%. Dikan'izay zany le vomanga efa fataon'ny olona dia efa ampidirana an'io zany le hoe izy vaovao fotsiny sy izy misy vitamine A dia tsy sarotra zany le mampiditra le izy dia izy koa zany anisan'le hoe précoce be zany le vomanga zany hoe malaky zany izy eo anatin'ny 2 volana sy tapany ianao ny 3 volana dia efa miakatra izy. Manampy betsaka amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjari-tsakafo ny vomanga indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona ny vehivavy mitondra vohoka sy mampinono. Ampy amin'ny filana vitamine A ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona ao anatin'ny iray andro ny vomanga 520 grama. Manoloana ny tsy fahampiany rano vokatry ny fiovan'ny toetrandro. Efa misy ny paikady napetraka ahafana mitahiry ny masom-boly. Mahafantatra zany le fahasahiranana amin'ny resaka orana satria na aty ampovoan-tany ary zao dia ritra ny renirano. Fa ny zavatra hoe ny paikady ataonay zany amin'izy io dia aty amin'le hitanareo le faritra Ambovombe iny zany tena maina. Dia aty amin'ny reniranon'ny Ondolahy, reniranon'ny Mandrare sy le ny Fort de Ferraille, regny zany trandrahana hitehirizana ambolena le ladana dia hitehirizana le vodiny koa zany hoe any fa rehefa tonga amin'ny fotoanan'ny orana dia afaka mitehiry vodiny daholo ny rehetrarehetra. Dia ny zavatra anankiray zany ny voanako teo zany dia hoe ny masom-boly zany ianao zany raha anao an'ireny hoe reny produit vita reny tsy maintsy miainga avy any amin'ny masom-boly ianao hoe manana masom-boly ve dia tsy maintsy masom-boly tsara koa ny ataonao dia tsy maintsy zarainao koa le izy ho an'ny olona zay vao misy le vomanga. Amin'izao vanim-potoana maintso ahitra izao tombanana ho ray faingo 3 tapitrisa ny olona amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy iny ianjadiny ny tsy fanjari-tsakafo ary inao voafetra ny fahazoana sakafo hatramin'ny volana aprily 2024. Hatramin'ny taona 2024 tsy ahivina, vola mitetina 270 tapitrisa dolara mahery no ampiasain'ny USAID any Atsimo. Izy ny loha laharana amin'ny fanomezana fanampiana ara-tsakafo maika sy fitsaboana isorohana ny tsy fanjari-tsakafo eo amin'ny vehivavy mitondra vohoka sy ny zaza madinika.
Lafy vaovao hafa kosa indray dia maro ny teboka manjavozavo amin'ireo mponina voakasiky ny tetika asa Tanamasoandro amin'ny commune Imeritsier Tosika. Miova hatrany ny resaka izay ataon'ny fanjakana hoy izy ireo Hiona Saina. Afa no resahan'ny fanjakana sy ireo teknisianina momba ny tetika asa Tanamasoandro izay ho tanterahana ao Tsomabeomby Imeritsier Tosika tamin'ny fanombohana ity tetika asa ity ary miova hatrany izany hoy ireo mponina izay voakasiky ny tetika asa, ny tanimbolony sy ny trano fonenany. Ny zavatra mampalahelo anay zany dia rehefa nomena malalaka zany le tany 391 na 340 ara le izy voalohany 391 hektara. Dia nefa le izy zany taty aoriana le izy zany dia mbola misisika ihany le olona fa tsy ho ampy le tany dia ny zavatra mampalahelo anay nefa le tanin'olona ivelomana ny tena isisivana zareo ho alaina. Miovaova izy io 1021 hektara dia taty aoriana zany hoe nakelezina io zany nasorona ny loasasy ny trano sy mifasana dia nakelezina zany dia lasa hoe 980 hektara. Nefa amin'izao zany mievalie an'le toerana sy ny tanàna izy zany zao miditra ao amin'le 1021 hektara ihany le izy. Ka zay ny zavatra mahagaga anay hoe inona ary mahatonga le fitondram-panjakana insista amin'le fananam-bahoaka. Nanamafy ireo mponina fa tsy misakana ny anatanterana ny tetika asa Tanamasoandro ao Tsomabeomby Imeritsier Tosika izy ireo raha tany-panjakana saingy tsy manaiky rakasihana ny tan'olon-tsotra. Ny zavatra tsy mety amin'le izy ankehitriny zany dia tafahoatra aty amina kilometra aty amin'ny tanànanay Fokotany fiatsonana ka midonatra ary amin'ny faritra Kazondandy. Dia misy resaka tsao ary hoe nareo amena trano ka anaovana tanàna nareo. Tsy vita amponiny eto aminay zany. Zay dia mamboly no taleta ny men'Andriamanitra anay eto ny tany-drazanay, eto ny tanàna, teto ny nasoan'ny razanay hatramin'ny taloha fahagola. Ary le fanjakana dia ohatran'ny sanatria ialako tsiny fa mavesabesatra ity teniko ity. Ampandanina tsy mahalany avela mangalam-pinana. Namena izy tsy misy inona mijoro koa na dia atao hoe trano voady fototra anankiray ary ny aty nefa ny azainy ihany. Mampalahelo zany zavatra zany. Ny valy teny andrasanay zany dia tena tokony hoe asorona tanteraka ao anatin'le limitiny Tanamasoandro zany le lohasaha fiveloman'ny olona. Faharoa manaraka an'izay raha misy trano voakasiky izy amin'le toerana na tamin'mpanjakana io na tan'olon-tsotra dia mba mangataka hoe lore mba ho vangoka ao anatin'ny Tanamasoandro fa tsy ho arodana na ho sombaina. Mangataka fiaonana mitompona ndraiky mpanjakana ambony ny mponina amin'ireo fokotany voakasiky ny tetika asa Tanamasoandro ahafantarana ny refy mariny ity tetika asa ity, ny trano sy ny tanimboly voakasika amin'izany fa indrindra ny fiainoana ireo etaetam-bahoaka. Mahakasika ny Tanamasoandro izay atrany ny aiky ny tompony andraikitra eo anivon'ny sekretera-mpanjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana fa misy tokoa ny fiovan'ny habean'ny tetika asa Tanamasoandro raha oharina tany amin'ny fiandohana na ena ny tanimboly sy ny tanimbary voakasika izany raha ny fanazavana ary atomboka any fazainy tetika asa Hiona Saina trano. Hiditra amin'ny faza ny tetika asa Tanamasoandro tanterahany ny Tsomabeomby Imeritsier Tosika ka amin'ny tany-mpanjakana no anombohana izany. Nisy fiovana ihany koa ny velaran'ny tany anatanterahana ny tetika asa. Dia nisy ny fanovana, nisy orina fasana ary be dia be koa ireo tanimboly sy tanimbary zany ny tena marina nisy orina tao anatin'izay kanefa koa ao anatin'ny master plan farany misy ihany no tsy maintsy ho navela ao anatiny kanefa mariana eto fa ireo tany misy maintso ireo dia efa misy an'ilay resaka usage zany hoe ny vahoaka izay efa namboly teo amin'ireo tanimbary ireo dia afaka manohy ny famboleny kanefa kosa ireo tany ireo efa tafiditra ao anatin'ny domaine d'utilité publique dia tsy azo anaovana ninina afa-tsy izay fambolena zay. Master plan teo aloha efa mahatratra 1000 mahery dia tamin'ity fanavaozana ity moa zany eo amin'ny 900 mahery eo sy 982 zany ny any anaty décret any. Tamin'mpanjakana 340 fotsiny fa efa mahatratra 450 mahery satria marina misy le 381 C io foana moa zany resahan'ny olona fa mbola misy be dia be miparitaka ny tsefatsefa ny rehetrarehetra misy amina hektara izy misy amina ara dia rehefa tambatra izy rehetrarehetra ireo dia manome 450 mahery eo.
450 hectares. Araka izany, ireo tanimbary izay tafiditra amin'ny tetikasa Tanamasoandro mijanona ho tanimbary ihany, ary izy ny fifanarahana sy ny tohana avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ahafahana mampitombo ny vokatra sy ahamoderina izany ifanaraka amin'ny tetikasa. Ankoatra izay, onerana ireo tanimboly voakasika sy trandro izay fiompiana miaraka aminy. Nefa misy koa ireo le logement atao eo akaiky tsy dia lavitra ny Tanamasoandro, eo ampidiran'ny Tanamasoandro eo misy 320 logement efa amboarina, logement sociaux ireo. Dia ny vahoaka izay manana trano amin'ny Tanamasoandro zany izy no anisan'ny voalohany isitraka an'ireo trano ary ireo trano efa andalam-panamboarana mihitsy amin'izao. Ny fanorenana ny budget efa misy ny vola efa ao. Ka aprisiana dia izao zany ny olona rehetrarehetra izay voakasika mba hikarakara dia miloha miantisipe sahady ny zavatra atao fa eo amin'ilay resaka tany, le olona manana tany tsy voatery hoe handray compensation financière izy, tsy voatery hoe handray fanorenana ara-bola zany, fa misy koa ny tany ny fanjakana zao efa mitady tany azo anaovana fanakalozana tany. Raha mbola te hanao fambolena zany izy dia afaka koa hoe misy fanakalozana tany atao ho an'izay voakasika ao anatin'le projet zay. Tanimboly le resaka, tsy tanimbary io fa tanimboly. Satria ety ambony koa manko ety amin'ny tapokavony ety misy tanimboly ihany koa eny ambony eny. Dia amin'ilay trano indray manana choix koa izy afaka maka eo amin'ilay 320 logement na koa hoe mandray ny fanorenana ara-bola. Anomboka amin'ny taona ho avy ny asa lehibe amin'ny tetikasa Tanamasoandro raha ny fanazavana hatrany ary mitoy ny fiainoana sy fandraisana ireo vahoaka izay voakasika ny tetikasa. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasika ny famokarana vaksiny eto Madagasikara. Eo ihany koa ny trangam-piarahamonina any Anosy-Biany rehefa avy eo ary. Fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Mboul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. VOV! Andrami Gino IC. Zay zava-pisotro manaleta hety, vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny amin'ny mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Manana olana amin'ny perceuse ampiasainao ve ianao? Aza mampiasa ireny perceuse kely aina sy mora simba ireny intsony. Ny vahaolana dia M-Top. M-Top dia amin'ny vidiny mirary, mafy, mateza ary tena azo antoka. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Êtes-vous déjà abonné à Canal+? Profitez de 15 jours sur tout Canal+, pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal+. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous.
Ny ministera miandraikitra ny tontolo iainana délégué ny boriboritany voakasika ny ONE comité teknika mpanao ny fanombana raha tontolo iainana dia manentana antsika vahoaka aneo hevitra momba ny tetika asa teleferika any Antananarivo amin'ny registra natokana ho amin'izany 7 décembre hatramin'ny 9 décembre 2024 ao amin'ny birao ny ONE Analakely. Birao ny boriboritany voalohany Fokotany Ambatonakanga, Ambotsirohatra, Ambatovinaky, Ambodifilao, Soarano 2S, Amparibe Avaratra Mamasina, Tany Malalaka Analakely. Boriboritany faharoa Fokotany Andafy Avaratra, Manjakamiadana, Ampamatanana, Akasitokana Ambony, Faly Arivo, Ambatoroka, Ampasanimalo, Tsiadana. Boriboritany fahatelo Fokotany Antanimena, Akorondrano Antsinanana, Andranomahery. Boriboritany fahaefatra Fokotany Tsimialonjafy, Amasina Atsimo, Ambanina Pahamarinana. Boriboritany fahadimy Fokotany Alarby, Ivandry, Analamaitsite, Analamaitsy Tanàna, Ambodivoanjo, Ambatobe. Andray anjara amin'ny fivoriana fakakevitra izay atao ny talata 7 Décembre 2024 amin'ny 7 ora mikanja amin'ny Tafy Mamasina. Tongava maro, zava-dehibe ny hevitrao. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy izany fa Ramatoa Eliza Randriamanantsoa izay tompony ndraikitra vao nivo ny alaspa miarabanao tonga so atao anatin'ny fampalalam-baovao fanontaniana apetrako aminao voalohany hoe afaka lazalazainao misimisy koa ve iny aloha ny alaspa. Miarabanao dia fary miarabantsika rehetra tokantrano. Ny alaspa moa zany des centres de bien-être eo Ivandry. Maromaro ny zavatra ataonay ao. Misy ny spa araka ny maha hoe ny alaspa anazy dia misy ny spa, misy ny espace détente, sauna, hammam, piscine. Ao ihany koa ny service esthétique izay mireprésente marque zay marque Vageji miara-miasa amin'ny Sotis ihany koa zahay. Mariako kely momba ny l'esthétique iny fa ny soin de visage passé manana analyseur de peau zay dia mipasser amin'ny analyseur de peau iny zay vao misy diagnostic foana zany zay vao mipasser amin'ny soin de visage. Manana ihany koa zahay zay zavatra tena tiany vehivavy moa le izy satria prendre soin, misy soin spécial maillot. Soin spécial maillot zany mino zay hoe zay ihany aloha ny hatreto manao an'izay. Misy ny massage ny ankizy rehetrarehetra dia nandalina formation daholo dia misy évaluation isam-bolana. Maromaro ny massage ataonay ao anisan'izany ny massage turc izay atao anatin'ny hammam, massage pierre chaude, shiatsu, massage suédois. Misy ihany koa ny service coiffure. Ny coiffure dia miara-miasa amin'ny Kerastase zay dia ny Mizani hatreto aloha dia misy ny service anglerie, manao nail art, manao ny tout ces zavatra ataon'ny soins centre de bien-être rehetra dia misy natokana ho an'ny lehilahy ihany koa barbershop. Oui. Dia amin'izao zany zahay mankalaza ny premier anniversaire dia nanomboka tamin'ny le 3 izy io jusqu'au 12. Rapide zay misy journée Vageji les produits nampiasaina amin'ny soin du corps soin de visage teo dia misy défilé an'ny Alsiris rapide dia ny famaranana anazy zany misy aqua zumba iarahana amin'ny coach Katousiane Madafit dia défilé an'ny Jamatana sy Iné Bainina. Afaka mafisinao tsara ve aiza aiza misy anareo ny alaspa zay? Ny alaspa dia amin'ny ny axe Ivandry à côté an'ny lycée Clairefontaine juste amoron-dalana tena bord de route be le izy. Ny principe ny alaspa moa zany matetika tsika reraka avy miasa avy any zay manko ny heure anay de 9h jusqu'à 20h dia ny dimanche sy ny lundi zay jusqu'à 20h30. Matetika sorena zany reraka avy any on a besoin d'être chouchouté des fois des amis hoe vao miditra ao nareo vao karakara tsara jusqu'à ataoko hoe ny amin'ny tongotra jusqu'à ny étape-ny loha zany fahafapo-tanteraka zany ny essentiel aminay zany dia ny client satisfait ny zavatra vita koa professionnel vita tsara. Manaraka ny fenitra raisam-pirenena zany. Oui, manaraka tsara mihitsy dia manasa tsika rehetrarehetra anantona ny alaspa fa vonona izahay hikarakara tsara nareo mino izahay fahafaponareo en fait tena hoe essentiel aminay.
Ny amarana antsika anazy ary afaka mafisinao ve ny fanentanana amin'ity etsika karakarainareo fanamariana fa eritaonanareo ity. Oui, 2 jours moa zany tsika zao sisa roa andro rapitso. Zany hoe mitonga journée soin de visage, tsy voatery soin de visage fa ho an'ny rehetrarehetra mihitsy dia misy fihenam-bidy jusqu'amin'ny 20 isanjato, 20 sy 30 isanjato amin'io samedi sy dimanche io. Dia mbola tsy tara afaka manantona, afaka miréserver amin'ny 032 07 277 73 mialatiny 277 73 dia afaka manantona ihany koa moa afaka miréserver ao amin'ny MP ny Alaspa sur Facebook na sur Instagram. Eny azo toboka ankasitrahanareo fa hitady anatin'ny sampana fampahalalam-baovao sy nitondra ny tsara fatana makasika zay ny Alaspa zay. Sotra toboka. Zay makasika an'iny fa eroso amin'ny famokarana vaksiny entina miady amin'ny typhoïde sy bilharzose ny fikamanana ireo mpikaroka mpampianatra eny anivon'ny université Antananarivo ary eo mpikaroana ihany koa makasika ny Covid-19 izay no nivoatra nandritra ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy Madagascar Institute for Vaccine Research teny Ankato tamin'ity androany ity hiona zay. Isan'ireo firenena mbola manana tahambony amin'ny olona marary ny typhoïde sy ny bilharzose i Madagasikara. Manoloana izany, amokatra vaksiny ireo manam-pahaizana malagasy izay eo ambany fahiny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansy. Dia mihoatra ny 200 any akaikikaikin'ny 700 ankizy kely mitondra ny salmonella typhi izay mahatonga ny typhoïde ao anatin'ny olona retam-potrisa. Ny norme nefa dia raha vao mihoatra ny 100 ny olona mitondra ny fièvre typhoïde mitondra ny salmonella dia efa danger zay. Isika zany efa mihoatra roa avy roa eny no zany ampidirina ny vaksiny mba ahafahana miaro an'ireo ankizy 9 volana ka hatramin'ny 4 taona fa ny olon-dehibe koa afaka manao. Anomboka amin'ny taona ho avy ny fanaovam-vaksiny raha ny fanazavana ary arahiny fientra rehetra takina toy ny essai clinique. Bilharzose zany dia sotra efa nokabarina tao fa mihoatra ny 700 isanjato ny vahoaka malagasy any ambanivohitra mitondra ny bilharzose, misy ary tafiakatra 100 isanjato mitondra ny bilharzose io saingy aretina mikiky moramora veriny ray isanandro ao amin'ny pipi any amin'ny kaka, miena zany fahafahana mieritreritra, miena zany fahafahana mitadidy, miena zany fahafahana miasa, mahantra zany ny olona no zany iadivatsika io ka amin'ny heritaona atsononareo rehefa hanomboka atsika n'le essai voalohany indrindra amin'le vaksiny iadivana amin'ny bilharzose dia hatsono entinareo ahafantatra an'izany bilharzose zany amin'ny heritaontsika hanomboka azy. Raha tsy misy koa ny sampona dia hanomboka amin'izay koa ny typhoïde efa ny vaksiny efa any. Eo am-pikaroana ihany koa ankehitriny ireo manam-pahaizana amin'ny vaksiny iadina amin'ny Covid-19. Cambridge zany miara-miasa amintsika ny manam-pahaizana ny Cambridge. Any izy fa tsika aty. Ny avy any Séoul miara-miasa amintsika. Ny avy any Texas, Université Technique any Texas miara-miasa amintsika. Malagasy zany ny tena manatanteraka mandehandeha any ambanivohitra any eto an-drenivohitra mitady ny olona izay marary ahafahana mitily ny coronavirus. Satria ny coronavirus zany tilitsika izy amin'le test direct 15 minutes dia mivaly. Tilitsika izy amin'ny PCR anamafisana an'iny fa rehefa avy eo ataontsika vaksiny izy dia rehefa tsika aiza ny hery fiarovana anatin'ny raha ao ve sa tsy eo 4 volana mijanonao. Ray taona ve, enim-bolana ve dia ilaza ministre de santé hoe eny tompoko isaky ny enim-bolana dia midina ny tahany hery fiarovana averina zany vaksiny na isaky ny taona na tsy mamerina misy ohatra. Raha ny fanazavana nandritra ny 10 taona ireo mpampianatra mpikaroka sy manam-pahaizana malagasy no nanao ny fikarohana ary hita fa nahomby ny valin'izany. Tombony lehibe tamin'ny asany tanterahana ny fahavitan'ny vaksiny sy ireo nilaina rehetra tamin'ny famokarana izany dia zava-maniry tsy hita fa tsy eto Madagasikara avokoa. Raha ny fantatra ihany koa maimaim-poana izay vaksiny iadina amin'ny typhoïde sy bilharzose izay. Ankoatra io, notokana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny trano fikarohana vaksiny natao ho an'ny mpampianatra antsoina hoe Madagascar Institute for Vaccine Research eny amin'ny Université Antananarivo. Niompana amin'ny fitsarana ireo voaroroy amin'ny raharaha Apollo 21 ny lohateny lehibe amin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagascar Matin Hebdo ny adidin'izay izay entin'ny miantarandrianay. Tombony ahay mikasika ny mampitombona andrara Apollo 21 izay voalaza fa paikady ny kasana ny amonoana ny filohan'ny Repoblika ary tsy horoana tsara tahaka ny anzay ny sasany hovozina ny raharaha araka ny nivohitra tamin'ny lahatsoratra an-gazety tamin'ny Madagascar Matin Hebdo nivoaka omaly ho an'ny daty ny 9 ka hatramin'ny 15 volana Desambra 2024.
Fanontaniana mipetraka ny lohatenim-baovao amin'izany hoe Apollo 21 le rendez-vous des traites fanazavana maro no nivohitra nandritra ny fitsarana ny Paul Rafanoarana, Philippe François sy ny hafa. Raha namaly ny fanontaniana mikasika ny complot manohitra ny filohan'ny Repoblika ohatra izy ireo, nambarany fa tsy nisy mihitsy ny complot voalaza io satria tsy nisy ny zavatra nomanina. Mitohy hatrany ankilan'ny fitsarana ireo vororoy hafa amin'ity raharaha ity. Nandritra ny 15 andro no nankalazana ny andro iadina amin'ny herisetra tao amin'ny avevavy. Maro ny etsika nanamariana izay izay nitanteran'ireo fiarahamonim-pirenena. Nambina Ravelorso. Atreto mbola maro endrika miseho hita eny anivony fiarahamonina mahakasika ny tsy fanajanan'ny zon'olombelona eto Madagasikara. Ny tsy fanajanan'ny zoma olona izay miteraka fahantrana ho an'ny firenena iray. Tsy voaja ny zon'olombelona dia miteraka fahantrana, zany hoe ny tsy fanajanan'ny zon'olombelona no miteraka ny fahantrana. Hoazavaina eo moa zany ireo namako rehetra anazavan'izay sy hitondra état des lieux, zay moa ny antony resadresaka ty anio hitondra anao état des lieux kely ny situation ny zava-misy mahakasika ny zon'olombelona eto Madagasikara. Amena fahafampo afantaran'olona vahoaka malagasy rehetra hoe voaja ve sa tsy voaja ny zon'olombelona eto Madagasikara. Misy ny rafitra natao hiaro ny zon'olombelona, zany hoe rafitra ara-dalàna légal zany natao indrindra hiaro ny zon'olombelona. Sehatra maro no tsy ahafahan'ny mponina misitraka ny zony eto amintsika. Tafiditra ao anatin'izany ny tsy fisy ny asa, tsy fahafahana misakafo, tsy fahafahana manohy ny fianarana ary ny tsy fahafahana mitsabo-tena ka ireo no miteraka ny fahantrana. Indrindra ireo tanora, vehivavy very asa tanatin'ireny Covid ireny. Itsika nefa hatramin'izao tsy fantatra hoe ahoana ny fomba hanampiana an'ireo very asa. Izay ny tena mahatonga le fahantrana. Ka ny angatahanay amin'ny mpitondra fanjakana dia ametraka mesure lamina de manière urgent mihitsy amin'ny fomba haingana satria efa betsaka ireo tsy misakafo betsaka no tsy afaka manao ny andraikitra fatao andavanandro itsony tokony hojerena manokana zany ireny olona ireny hoe ahoana ny fomba hitantanana anazy. Raha toa ka voaja ireo zo voatanisa tetsy ambony ireo, hisy fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy manoloana ny firosoana makany amin'ny fivoarana sy ny fampandrosoana ny firenena. Tsy ahivina, isaky ny 10 volana Desambra no mankalaza ny fanambarana raisam-pirenena mahakasika ny zon'olombelona. Io fanambarana io izay feno 70 taona androany. Mahakasika mandidina ny herisetra izay hatrany dia nialy ny 20 Novambra lasa teo. Lehilahy iray 20 taona no nanolana ny anabavany 20 taona atao Maridoka Nosibe. Rehefa namonjy ilay tovovavy ny antso fonjeny renibeny no kapohany ilay tovolahy tamin'ny fanoto. Hatramin'izao tsy hita ilay tovolahy. Kaitao Andretsilavo. Tao amin'ny tanàna ny Maridoka Nosibe ny 20 Novambra lasa teo, tokony tamin'ny 12 ora sasany alina no niseho ny tranga fanolanana. Raha ny tantara, niditrankeriny tao amin'ny efitranon''ilay tovovavy anabavany 20 taona. Mbola mpianatra ity lehilahy iray 20 taona ka nanao ankeriny azy tao. Niezaka ny antso vonjeo ilay tovovavy, saingy tsy nisy nahare no niorana ny latsaka tamin'io andro ny 20 Novambra io. Ny reniben'izy ireo, raika amin'ny 70 taona, izay iray trano tao ihany na eno, ka nanantona hijery sy hamantatra ny zava-niseho. Tampoka teo, no kapohin'ilay tovolahy tamin'ny fanoto ity renibeny, ka naratra mafy ary namoy ny ainy rehefa tonga teny amin'ny hôpitaly. Le raha nataony tanivon'ny la famille nanolana anabaviny zegny izay mpiaramoniny taminazy tatantrano. Izy fa mandrentany hafa, izy namaky trano. Nanjova le fagnanaovany petra tsy mendriky tamin'ny anabaviny izy, mamako 71 ans ny kapohiny de maty, misy vaky amin'ny sofiny de amin'ny lohany afananjo amin'ny atokony. Maty io mamako zany le matevavy atao hoe Sofia
oseiny fahalalàn'olo izy mamany mapoly jandaro taty nanao constant le raha nandalo aboaka eo fa nametraka fitoriana zay amin'ny jandaro ary nanao avis de recherche tamin'ny polisy mangataka zay amin'ny fanjakana hitondra mpitandrom-pilaminana rehetra mba anao fitadiavana izy atao zay mety ahitana izy fa nandositra io olona io. Tokony ho tamin'ny 2 ora latsaka fahefa ny maraina ny andro ny 7 novambra eo mpikarakarana ilay tovovavy voaolana sy ny razana ny fianakaviana no naharay SMS avy amin'ilay tovolahy afatra milaza fa tsy izy ny tompony aina ka aleo ny mamono tena. Nanomboka teo tsy hita ilay tovolahy ary mbola karoina hatramin'izao. Antony mahatonga ireo fianakaviana hanao antsoavy sy ifanolotanana amin'ny fitadiavana azy. Efa eo ampelantanan'ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana ny raharaha ary mitohy ny fikarohana io lehilahy io. Azo ala misy 2 arivo tsy misy taratasy ara-dalàna no saron'ny mpitandro filaminana tao faritra Itasy ny Alarobia lasa teo. Fiarabe misy 12 no nitondra izany ary tsy mbola fantatra hatreton'ny tompony. Io ny lazaina. Fiarabe misy 12 no saron'ny mpitandro ny filaminana teo anelanelany Miarinarivo sy Analavory nitondra azo tsy ara-dalàna mahery ny 2 arivo isany aliny Alarobia teo. Avy any amin'ny faritra ndrefa nosy ireto azo ireto raha ny fanadihadiana nataon'ny Gendarmerie Pirenena ary nokasaina hoentina eto Antananarivo. Tsy mbola fantatra kosa ny tompony hatreto raha ny fampitambavaovao ray. Fananam-pirenena ny ala ka aoka rery vahoaka malagasy mba tsy hanapaka an'ireo ala ireo fa itsika vahoaka malagasy ihany no mizaka ny vokatry ny fanampana ny ala fa izay Gendarmerie dia manampy ny zareo ministère ny environnement hanatratra ireo tsy matao tody manapaka an'ireo ala pirenena izay fananana iombona antsika ireo. Tsy ivona tsy mbola azo atao ny mitrandraka ala amin'izao fotoana izao noho ny fisindreo mpitrandaka tsy ara-dalàna. Nogazana avy hatrany ireto azo ireto raha nahiditra ambalam-pamonjana kosa ireo fiarabe misy 12 ary natolotra ny fitsarana ny raharaha. Maresaka IRS Pirenena any Meksika mpifindra monina tena 50 no namony aina no niloza mpifamoivozana ny tranga tany an-toerana nitsoka avy hatrany ny mpamily taorian'ny tranga fanadina. Faty amam-polo no mitsirara amin'ny lalana ny Meksika. Io no nateraka ny lozam-pifamoivoizana ny tranga tany an-toerana. Teto amin'ity tanàna fidiran'ny mpitsoponenana iray ity no nitranga ny loza. Fiara vaventy iray nitondra mpifindra monina 10 maro no nidona tamin'ny rindrina. Vokany, misy 750 ireo namoy ainy, nisy ihany koa ny naratra. Tao anatin'ny fiara vaventy ity avokoa ireto namoy ainy ireto. Ny fahabetsahan'ny olona tao anatin'ny fiara no nahatonga izany nivadika avy hatrany taorian'ny fifandonana araka ny fitantaran'ireo mpifindra monina sasany. Nitsoaka avy hatrany ilay mpamily taorian'ny loza. Ity toerana ity raha tsy aivina dia voasokajy ho varavarana misokatra fidiran'ireo mpitsoponenana avy any Amerika Centrale ka mihazo any États-Unis. Tao anatin'ny 10 volany taona 2024 ity, miisa mahery ny 7 sy 1 hetsy ny fangatana toerana azo hijanonana nataon'ireo mpitsoponenana. Dia izay mamarana vaovao tamin'ity androany ty ankatrana ao. Nanaraka izany ankatrana ihany koa ireo teknisiana ambadika ao irika teo amin'ny feo toaty teo amin'ny sary arindra kosa nandrindra izany tonga tany amin'ny tokadrantsika tsirairay avy tany soava tsara daholo tompoko. Vous a présenté Nivavo. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax.
Alors, rendez-vous chez Batimax, Andjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.